tantanam-bola ny covid-19 tsy nisy nipika nidinika teny anivon'ny député ny prime ministre sy ny ministre. Commune Antambola Rivony Mamo zara raha misy evitrano ianarana ny mpianatra. Sampana oncologie HRA nisokatra sady rehefa nanao quarantaine 3 andro. Amkafaliana trano tomboky lasy tomboko vavy no entina mitsidika ny tokantranonao indray tonga soa atao anatin'ny fampalalam-baovao ny MBS ianao amin'ny takariva ny alakamisy 7 Méropolo sy 4 arivo ity. Manasanao ampitiavana sy ampanajana izahay hitoetra iaraka amin'ny MBS hatramin'ny farany. Takany mazatra moa rehefa fampalalam-baovao ariva tahaka izao dia nitatitra mahakasika ny coronavirus eto amintsika no anomboantsika ny vaovao. Hatreto dia 20 ny tranga vaovao tamin'ity anio ity, miisa 300 ny fitambaran'izany hatreto ary ny sitrana vaovao ihany koa izany hoe tafiakatra 9 ny isan'ireo olona nahita mpahasitranana, mbola misy 20 kosa ireo olona manohy ny fitsaboana eny amin'ny tobim-pahasalamana. Fa vaovao mifanohy amin'ny amianara-pahasalamana misy eto amin'ny firenena dia mbola tantara mitohy ny olana sedrain'ny mpanao gazety ny amin'ny fahafahan'izy ireo mifamezivezy eo mpanatanterahana ny asany amin'izao fotoana izao. Hatramin'ity androany ity dia mbola manjavozavo ao amin'ny mpanao gazety maro ihany koa satria dia tsy mazava ny fanazavana hoentiny samy tompona andraikitra manoloana n'ity covid-19 ity. Ny andinindin'izay avy hatrany hoentiny Jessica Miray eo amin'ny rindran-tsary ny Tahiry Niaina. Vao ny talata 12 Mey teo no nilaza ny olafitry ny mpanao gazety. Fa tafiditra ao anatin'ny asa réquisition ny asa fanaovan-gazety ka mahazo ny alalana rehetra amin'ny fivezivezena malalaka na amin'ny firy na amin'ny firy ny mpanao gazety. Izany hoe tsy misy ny couvre-feu. 5 alina taoriany ilay horohorontany tranga teto amin'ny faritra sasany teto Madagasikara. Nisy tamin'ny hainao manjery no saika anao fandaharana mikasika azy iny. Tsy navela ny mpitandro ny filaminana nandeha no lazaina fa efa tapitra amin'ny fotoana fivezivezena na mpanao gazety azy. Nanamafy ny voalazany tamin'ny 12 ny volana Mey teo ny filoha ny olafitra. Dia tsy olona réquisitionné ny mpanao gazety tahaka ny mpitsabo, tahaka ny olona réquisitionné rehetrarehetra dia tsy tokony voasakatsakany ireny rehefa mampiseho ny mampanao gazety azy mitondra ny fahazoan-dalana avy any amin'ny toeram-piasana na avy any amin'izay manam-pahefana manome azy an'izany ahafahany mivezivezy. Tsy atao anatin'ny faritra miboka ihany raha ny tokony ho izy. Fa ho fanajana n'ilay fepetra fotsiny angeny anaovana angatana hoe avelao izahay andeha anao ny asanay. Satria manana zo ny olom-pirenena azo vaovao, tsy ny vaovao tokana. Avoaka an'izay tia moka rezy ary amin'ny fanjakana ihany fa izay no mahatonga antsika hoe réquisitionné daholo ny gazety rehetra. Dikan'izany mitovy izany ao anatin'ny lalàna samy tokony afaka mandeha amin'ny alina. Stade amafisokany. Tsy aitraitra ho na analazy na isangatsangana antony izany fa ao anatin'ny fanatanterahana ny asa. Ny baiko azy ve izany tsy mitovy, samy mitovy ihany fa ny fanatanterahana azy ny ova. Ho an'ny mpandrindra kapobe ny CCO dia mazava ny fepetra. Fepetra izay mifanipaka tanteraka amin'ny voalazany olafitry ny mpanao gazety. Tsisy zavatra ny ova, petraka mihitsy ny couvre-feu. Ary efa napetraka tamin'izany fa hoe iza daholo zany tobila afaka mandeha amin'ny alina. Tobila afaka mandeha dia tobila ny Covid sy ny tobila ny mpitandro ny filaminana. Rehefa tonga ny couvre-feu, izay natao hoe couvre-feu. Raha mikasika ny anareo mpanao gazety manokana ataoko hoe ny angarana azy. Satria ny fampiresaka tamin'ny président ny OGM ny tenako milaza mbola ho tonga ty ary izy hiaraka aminareo mpanao gazety sasatsasany koa misy zavatra azo alamina foana na izany ara misy koa zavatra tsy azo iadikevitra zany hoe mba ho fisorohantsika an'izao zavatra zao misy zavatra tsy azo iadikevitra fa tsy mbola fantatra moa inona no teneninareo rehefa tonga eto fa atreto aloha zany rehefa ny fampiresaka zay dia satria fantatritsika fa misivy no tokony mifarana tsy misy afaka mivezivezy tsony na izany natsany nanazava izy ara-teknika tamiko hoe général en tant que coordonnateur général ny CCO ianao zahay dia matetika angeny mpanao gazety amin'ny sivy no atao hoe tapitra amin'ny ankapobeny zany
ny zavatra atao dia nanontany azy tamin'izay hoe raha izany raha monsieur le président ny OGM a amin'ny firy zany no tokony efa ho tonga any an-trano daholo ny olona zay nataoko taminy dia izy hoe amin'ny sivy sasany ay raha izany raha efa tsy maninona fa satria mety misy taratara-kely mety mamono laptop na ordinateur dia mbola mety misy 5 minutes iny isolo-akanjo fa tsy maninona ataontsika amin'ny folo. Ary mba ahoana tokoa moa izany ny fanapahan-kevitry ny ministera piany serasera amin'izao fahalalahany asa sy ny fanatanterahana ny asa izay voatontoina tanteraka izao. Mangina tanteraka mantsy ny piany asa fanaovan-gazety tsy ahenona feo. Ny Itale Jeneraly ny ministera ihany no hita mamaly amin'ireny tambazotra sosialy ireny. Momba ilay fitaraina ny mpanao gazety tsy afaka nivoaka nanao fanadiadiana ilay horohorontany ny aliny alarobia dia tahaka izao ny navalin'ny DGCOM. Ewy, mazava ny baiko nomena azy, tadiavina izany ilay mpibaiko, fa izao fangamo tsy efa niantso ny manam-pahefana araky ny filazan'ny filoha ny olafitra ka nahavatsara ny olana. Sa ianareo tsy matoky ny zavatra lazainy. Alao mangina ry Itale Jeneraly dia fa tsy fantatrao le resaka tsy aloha ve mangina fa ny resaka ataonao hatramin'izay nazahoanao ny toerana hoe dia mivilana foana mivilana hitanao hoe tsy voafianao le asa. Fa nahoana ary ny mpanao gazety no miady fo mafy amin'ny famelana malalaka azy ivezivezy. Raha amin'ny valora ny vaovao amin'ny fahitalavitra 30 minitra eo ny faharetany. Raha lafim-podiana mety mbola eny an-dalana amin'ny 10 alina izany. Ary ireo gazety an-tsoratra amin'izany fotoana izany vao manao ny atao hoe bouclage. Tsy hamoaka tranga toy ireny horohorontany omaly alina ireny ve izany? Sa ferana ny vaovao hoe tsy maintsy tonga lohany amin'ny valora fodiana. Ary raha tena ferana tsy maintsy hody alohany amin'ny 10 alina ihany ny mpanao gazety. Azon'izy ireo atao ve izany no tsy mamoaka ireny kabary ny filoham-pirenena matetika amin'ny 10 alina ireny vao mandeha? Sa rehefa inona no misy exception? Asa fanaovan-gazety anefireny. Ny amin'ny vaovao, ny amin'ny tsara ho fantatra, ny amin'ny fampiarana lalàna sy ny fampanajana ny fepetra amin'izao amehana ara-pahasalamana eto amin'ny firenena izao kosa no antsika manohy vaovao. Amin'ireo faritra 3 eto Madagasikara dia miatra avokoa ny resaka couvre-feu izany hoe ho anana Alamanga, Matsiatra ambony ary ny faritra Antsinanana Indy. Ny zava-misy tsikaritra ny olom-pirenena nefa amin'izao fotoana izao dia misy amin'ireo olona tsy maty manota ary mbola afaka mifamezivezy hatrany ao anatin'izany dia fantatra hoe mandika lalàna ihany koa. Ny andinindin'izay fanadiadian'izay hoentiny nomen'Andriamana Misata sy Mathieu Princy. Le zavatra tena mitranga zany hatramin'ny voalohany misy nefa milahatra hatramin'ny ray maraina maka larana dia fanazavan'ny poniny iray eny Ambohimirary iny mitaraina fa amin'iray ora maraina dia efa misy milahatra ahazo tosika fameno eny an-toerana tsy anirery hita maneran'ireo tambajotra fa misy faritra maro efa misy mifo mitandahatra amin'ny 4 ora maraina amin'ny 6 ora alina hatramin'ny 4 ora maraina nefa ny ora tsy ahafahana mivezivezy araka ny napetraka ny fitondram-panjakana na ilay antsoina hoe couvre-feu. Aiza hoaiza ny fampiarana izany amin'ireo toeran'ireo avaizany tsy manatanteraka ny fampanarahana izany couvre-feu izany. Ny couvre-feu dia manomboka amin'ny 9 alina ka hatramin'ny 4 maraina dia tokony manaja an'izay tsirairay fa raha ohatra ka misy zany ka zany dia mety misy lamina ihany koa satria zareo ihany tompona ndraikitra mivantana voalohany ao anatin'le izy dia mety izay ny hitan'zareo fa mety fa zay le rezako hoe misy tanjona tratrarina ao anatin'ilay fametrahana an'le lamina. Andeha ho any Arivomamo antsika ao anatin'ity vaovao manaraka ity ao amin'ny tontolon'ny fanabeazana. Mahatsiaro tena ireo mponina any an-toerana sy ireo ray aman-dreny mampiana-janaka moa amin'izao fotoana izao hoe lasa zanak'ala hafa ve izy ireo ny amin'ny tontolon'ny fanabeazana fa tozary lasa ambany zavatra izay nanao fanadiadiana mikasika an'izay indrindra namanay mpanao gazety Germaine Menjanahary eo amin'ny rindran-tsary ny Manora Andriamalala. 10 kilometatra miala ny renivohitra no toerana hitondrananao ity indray. Lycée Mpanjakana izao hitanao amin'ny sary izao. 12 mianadahy miomana anala fanadinana baccalauréat no mianatra ato. Mbola azo heverina ve ny azahoana kalitao-pampianarana ho an'ireo avy ny firenena amin'izao zava-misy izao. Asa na ampidina indray ianao délégation na vao aminareo akatia
ilazany zavatra hoe tsy marina ny tenen'ny député fa eto solotenan'ny commune ny olomofidy rehetrarehetra eto akaikoko eto a fa izao ny lycée aty Atambolo androany moa zany a tsy nianana satria nafindra any MCEG satria vitsy amin'ny ilalena ray metatra de tsy omby ho trano teo manko tany Ambatondrahavavy de nalefa ny délégation namono afo lazaina fa mandeha tsara ny any mandeha zao mandeha tsara aty amina hitanareo mandeha tsara zao ny fiainanay aty miangavy zay raha miangavy raha ohatra ka miazaka ihany zay anao teto-bolam-panjakana atoato mba tsy ohatry zao ny fiainana ambanivohitra fa ny aty ambanivohitra mety ho avy a hitondra za firenena za fa mitovy ny zanaka malagasy de ataovy mitovy le izy a fa tsy mbany amin'ny tany tsisy fanjakana na ohatran'izany any lavitra any ka hoe azy tatitra any de mandray tatitra de ohatry zao etotsika androany a akaiky kely mahitsy a akaiky Ambohidratrimo a akaiky Meritsiatosika zao ny aty fandraisana andraikitra no takiana amin'ny ministra tompony andraikitra sy ny fitondram-panjakana satria tena very asiny ny fanabeazana eto amintsika manamafy eto ny tenako hoe miantso anareo tompony andraikitra ara-panjakana izahay araka izay tenin'ny député zay fa mba mendrika ny azo salle de classe tsara ny zanaka ambanivohitra satria samy olombelona mitovy zo isika akaiky ihany manila rano mampisaraka aminay amin'ny région Analamanga district na Ambohidratrimo Antsoavo ho anao ramatoa ministra de manamafy izany ny tenako a mabe ny tanàna tsy laza zavatra betsaka fa milatsa aty anareo tompony ndraiky mpanjakana vonina andray anareo zahay eto amin'ny commune reo ny mpanolotsaina reo zahay mpiara-miasa ato a de manateny zahay fa tafita any amin'ny tompony andraikitra ny antsoantsonay ny kikika anay eto amin'ity commune ambanivohitra ity mbola toetra ao amin'ny district Anarivomamy ihany tsika fa vaovao kosa mifandraika indrindra ny amin'ny fiatrehana ny coronavirus tamin'ity androany ity dia nisy ny fandraisana andraikitra nataon'ny solombamboaka ny Madagasikara voafita amin'ny alalan'ny antoko tiako Madagasikara mitondra andrarabrika ho an'ireo mpianatra teo anivon'ny EPP teny Antabolo ihany ny andindin'izay hoentin'ny Germaine Menjanary sy Manorandre Malalatra any androany no nitontosaina ny examen blanc CEPE ho an'ireo mpianatra ao amin'ny commune Antambolo district Anarivomamy faritra Itasy 200 eo ireo hiatrika fanadinana no nitolorana sarotavana masika isoroana amin'ny fifindran'ny ny aretina ho fisoroana ny valanaretina coronavirus satria ato anatin'ny région Antasy mbola tsy mahazo a nanomezana ny kasibosy ho an'ny mpianatra rehetra classe d'examen izay mitotaly any amin'ny 250 mahery any hoany a dia miantso ny fanjakana mba ifanometanana ao anatin'izany ezaka izany mba jereo re tompoko a ny commune ambanivohitra Tambolo a fa ao anatin'ny lalatrery sy ny crise a notolorana kilalao ihany koa ireo sekoly mba antarana ireo mpianatra saina tanjona ny fanabeazana mivelatra amin'ny lafiny rehetra fa makasika kosa indray ny fivoriana rapotona izay tanterahana solombavambahoaka eny amin'ny CCI Ivato tamin'ity androany ity kosa dia nisy ny fiaonana teo amin'ny prime ministre lehiben'ny gouvernement sy ireo solombavambahoaka maromaro ny lahadinika tao anatin'izay nanangona ny vaovao Iasinandre Malala rindra tsara ny toky raha maro lahy androany tokony tamin'ny 3 ora toloakandro ny ora voatondro fahaionan'ny prime ministre sy ny ministry ny vola ary ny toe-karena amin'ireo solombavambahoaka dinika tena isan'andrasana maro satria maro ny momba ny fandinimbolam-panjakana amin'izao ady atao amin'ny coronavirus eto Madagasikara izao no lahadinika nivadika ho fivoriana mikatitrano tsy azo ny rehetra natrehina ary tsy azo ny mpanao gazety natrehina ihany koa anefa izany ora telo tateoriana vao ny farana ny fivoriana kanefa tsy nisy nipika ny resaka sy ny lahadinika ny fanatrehan'ny mpanao lalàna sy ny mpanantanteraka androany na ireo solombavambahoaka nateny nazahoana vaovao azy tsy nisy netiny teny ny zava-nisy tsy litsofina no nahafantarana fanandeha tao anatin'ny fivoriana tao ny momba ny vola fanampiana ho an'ny distrika avy amin'ny fanjakana na ny CLD fa inona no antony anakatonana ny trano anefa momba ny fitantanam-bolam-panjakana no resahina tsy mendrika ny ahazo vaovao momba ny vola miodina eto amin'ny firenena ve ny vahoaka izay isany mandray anjara feno amin'izany amin'ny alalan'ny hetra dia hivadika amin'ny vaovao an'ny fahasalamana isika amin'ity fanadihadiana manaraka ity
amin'izao fotoana izao dia mitanany sainy maro ary mampametra-panontaniana azy ireo no hoe inona ny zava-misy eo amin'ny sampany onkôlôjia na ny fitsaboana ny cancer eo amin'ny HGRA. Ny fanontaniana mipetraka ao anatin'izany dia hoe misokatra ve ity sampany ity amin'izao fotoana izao satria ary inona ny tena zava-misy marina mahakasika n'izay. Mitatitra ny vaovao i Jessica Miray eo amin'ny rindran-tsary ny Tahiriny Aina. Nisy vehivavy marary ny homamiadana avy any Toamasina niditra teto amin'ny service onkôlôjia ny alakamisy 7 ny volana May lasa teo. Avy hatrany izy dia natao fitiliana ny zoma valome. Tsy tana nefa ny hainy fa nody mandry ilay marary ny sabotsy 7 ny volana May. Ny alatsinainy 12 May natoka-monina na natao mise en quarantaine ny service onkôlôjia iray manontolo. Ny mpitsabo, ny mpiasa ary ny marary rehetra tao amin'ny sampana. Ny katona tsy nandray marary intsony ny sampana nanomboka teo raha araka ity nota navoaka ny hôpitaly ety hatrany. Tsy voafaritra kosa nefa ny fotoana isokafany araka ny noty hatrany fa miankina amin'ny fahavitany mise en quarantaine. Raha nanao fanadihadiana teny an-toerana nefa izahay androany efa niverina ny sokatra ilay sampana fa ny mise en quarantaine ve tsy tokony 14 andro farafahakeliny. Raha nanomboka ny alatsinainy 12 May teo izany ny mise en quarantaine tato tokony amin'ny 15 ny volana May vao mifarana. Ity anefa omaly hariva dia efa nisokatra. Izany hoe 3 andro monja ny faharetany. Efa nisy ny fepetra ndraisina hoy ny tompon'andraikitra toy ny fanadiovana sy ny famindrahana désinfectant ka afaka nanokatra ny sampana hatramin'ny omaly hariva. Fa fanadiovana sy famindrahana fanafody ve izany no atao hoe mise en quarantaine? Nanontaniana mikasika ny valin'ilay prélèvement natao tamin'ilay marary ihany koa ny tompon'andraikitra ny hôpitaly dia nilaza fa tsy andraikitra izy ireo izany fa any CCO. Milaza ho tsy mahafantatra mikasika ity raharaha ity kosa nefa ny CCO. Mikatona ireo loharanom-baovao amin'ity resaka ity anyka sarotra aminay ny manome ny vaovao mangarahara manodidina ity fanakatonana tampoka ity sampany ity. Dia iverenantsika ny vaovao mahakasika ny fiatrenan'ny coronavirus eto Madagasikara amin'ity fanadihadiana ity. Manjavozavo tanteraka ao amin'ny sain'io mpanara-baovao amin'izao fotoana izao ny valin'ireo fitiliana tatoato izay. Mbola manampitrotraka ihany koa ny fahenoana ny valin'ireo atao hoe contre test izay nivoaka omaly ny andindinin'izay avy hatrany eo amin'ny rindran-tsary ny Andry Rakotomalala. Nivoaka alina ny valin'ilay contre test ireo fitiliana 17 nampanaovy ny fitondrana. Araka ity tatitra ity dia ny Institut Pasteur de Madagascar sy ny Institut Charles Mérieux de Madagascar no nanatotosa izany. Toy izao ny valin'izany. Amin'ireo 17 natao contre test dia 12 ny tsy maintsy averina fanindroany indray satria nahitana tsy fetezana hoy ity fanambarana ity. Amin'ireo 5 indray dia ny 5 amin'ireo ny voamarina fa mitondra ny tsimok'aretina. Ny 10 izany negatif ary afaka mody soamantsara ny antranony. Arahina dokotera ireo satria mila tohana ara-psikolojika ho hatrany ny mpitondra ny tenin'ny fitondrana. Ny iray amin'ireo 17 nanaovana contre test kosa dia olona efa nody mandry. Negatif kosa ny test natao taminy ary insuffisance rénale no nahafaty azy. Maro ny zavatra misafotofoto amin'ity fitiliana 17 ity. Nanamarika ity fanambarana ofisialy ity fa ny 17 amin'ireo 17 dia ny maraina no nomen'ny Institut Pasteur de Madagascar. Ny 17 kosa dia ny hariva. Ny alakamisy 7 May nefa dia ny antotanisa 17 no nomen'ny teo anivon'ny CCO Covid-19. Tsy nambara ilay 17. Inona avy moa rehefa fepetra ilazana fa nisy tsy fetezana ireo 17 ka tsy maintsy naverina. Tsy tokony nisy fanapahan-kevitra ve amin'ireo fitiliana maro natao satria dia raha misy ny faux positif tsy azo lavina ny fisiny ny faux négatif. Tamin'ireo 17 nilazaina tamin'ny fomba ofisialy ny 7 May dia nisy ireo zaza sivy izay nilazaina fa pozitif. Aiza ho aiza amin'izao ny momba ireo zaza ireo. Anatin'ilay fitiliana 12 naverina fanindroany noho ny tsy fetezana ve izy ireo. Ary aiza ho aiza ny valin'ilay fitiliana natao tamin'ny vata mangatsiaka ny Ramatoa Samueline izay voalaza fa nisy olana teo amin'ny resaka avokavoka na problème respiratoire. Le maty voalaza anaty tatitra mantsy insuffisance rénale izay no nahafaty azy. Ny ayatsy havanana hoy ny malagasy ka antenaina fa isy fanazavana entin'ireo tompon'andraikitra ampahazava ity raharaha fitiliana ity. Mbola vaovao mifandraika amin'izay ihany fa hoeny amin'ny boriboritany fahenina eny kosa isika ao anatin'ity vaovao manaraka ity. Nisy ny fanambarana fa misy ny vahaolana na ny fitsaboana
izay fanafody ho amin'ny coronavirus ny tambavy CVO kanefa na izany aza dia mitondra ny heviny mahakasika ny vahaolana tsaratsara kokoa ihany koa ny solombamboaka ny Madagasikara voafity tao amin'ity boribory tany ity. Asin'Andriamalala sy Tokiramarolany no mitondra ny vaovao. Tsy misy tsy vakivava amin'ny goragora sy tandrevaka maro miseto amin'ny firenena ankehitriny ny vahoaka malagasy indrindra amin'izao ady atao amin'ny coronavirus izao. Ankehitriny dia miaina anatin'ny orooro sy fitaitairana rehetra noho ny fiakaran'ny tany olona vao marina fa mitondra ny ity tsimokaretina ity sy ny fiparitahany amin'ny faritra maro. Ao anatin'izay na test tarapity io na TDR io dia asiana PCR ao an'izay fokotany izay ahina ho misy an'izy dia asio daholo dia eo ny vahoaka no mijery hoe misy ave sa tsisy. Fa misy zao vahoaka tsy mahalala an'izy ny olona nefa izy mitondra an'le otrika aretina. Izay no ataoko hoe le fahaiza-miasa sy le fandrarana ny asa zany tena tsy mandeha amin'izay tokony izy ao anatin'izay. Ataovy izay. Ao anatin'izay dia ataovy mazava tsara fa aza oeraoera loatra. Miasa tsy mandeha amin'izay loatra nefa ianao oeraoera ao anatin'izy. Dia ho anahirana io mikaty mitombo ihany. Dia tokony iova le stratégie zany le tetika izay hoentina anatsarana an'ilay izy. Ivadika amin'ny resaka sosialin'ny mponina isika ao anatin'izao vaovao manaraka izao eny Ambomirary eny. Tranga hafahafa no tsikaritra teny ary fitarainan'ireo vahoaka teny antoerana makasika ny fizarana fanampiana izay ahitana ankiatrano an-trano sy fizarana amin'ny tanila ihany koa. Asin'Andriamalala sy Tokiramarolany tonga teny antoerana nitrandraka ny vaovao. Mampimenina mponina ao amin'ny fokotany Ambomirary Ampasapito ny fomba fizaran'ny tompon'andraikitra ilay vola iray hetsy ariary avy amin'ny fitondram-panjakana. Matezitra ny olona ary miteraka alahelo ho an'ireo vahoaka eny antoerana izany fomba fizarana izany. Dia avy eo nefa zareo no ny tonga teto dia lasa ohatrany hoe ataondry zareo ity kely izy dia hoe izay laharana 50 ihany zany ao anatin'ny tike akitsapaka no raisin'ny zareo. Dia avy eo nefa le izy misy le olona efa tonga misy le be antitra efa amin'ny ray maraina amin'ny roa maraina ny tonga dia izay le problème mety zany. Dia nefa hoe amin'ny zoma le izy nitapitra ny fizarana le izy dia le olona zany ohatrany hoe tokony hoe azo an'le izay amin'ity hoe pahatonga ny amin'ny zoma dia izay le problème mety. Dia ataondry zareo 50 isan'andro zany le izy hoe 10 izay ihany moa ny raisina fa izay ny tsy haiko hoe lalàna vaiza manao an'le izy hoe 50 sa tsy haiko. Be da be ny olona tsy aza raha hoe pahatonga amin'ny zoma ihany ny fizarana. Ny vola ny raisina anamboditsiry ny vola ny raisina fety fizarana tike fotsiny. Le izy fahazahoako anazy ho an'le olona mbola tsy nahazo an'le izy mihitsiny. Satria le olona zao zany samy sahirana daholo, izay vao tena matsapa hoe samy sahirana daholo dia izay vao midodododo misoratra anarana. Lasa korotana be le izy fa tamin'ny voalohany ohatran'ny lamina ihany. Teto amin'ity fokotany ity dia nanahirana ny fahazahoana ny vaovao satria raha ny voanigadona tena toerana ny mpanao gazety dia nangataka ny resaka aminay ireo vahoaka sorena noho ny filaharana aneo ny alahelony. Nosaka nandramatoa sy fokotany anefa izany fikasan'ny olon-tsotra aneo ny alahelony tamin'ny mpanao gazetinay izany. Nampanatsoiny tao amin'ny biraony ny mpanao gazetinay kanefa tsy nahazo fanazavana na interview. Mbola nantaniny tamin'ny feo feno avina ny fomba nahalalan'ny mpanao gazety ny vaovao sy ny loharam-baovaonay. Tsy nentina mahala izany fantaniny izany anefa ny mpanao gazety. Nalefa nandeha ny mpanao gazety satria laza ho sahirana ilay sefokotany avy eo. Rehefa teo am-perinasa nefa ny mpanao gazety naka ny hevitra sy ny fanazavan'ireo olon-tsotra taty ivelan'ny faritry ny fokotany no nisy tovolahy iray tsy fantatra mazava nefa ny asany ao anatin'ny fokotany no ny fampiresaka mazava tamin'ny mpanao gazety fa tsy maintsy alaina ny hevitry ny filoha-pokotany vao afaka alefa ny vaovao mitondra fitarainan'ireo vahoaka. Ora roa taty aoriana nahazo antsaon-tariby avy amin'ity tovolahy ity ny mpanao gazety ny MBS ary norahonana fa tsy afaka ary tsy mahazo mandefa ilay vaovao mitondra fitaraina vahoaka eny Ambomirary mihitsy raha tsy misy fanazavan'ny filoha-pokotany. Nanaiky ny fifampiresahana ny mpanao gazety ny MBS ary niverina nanantona teny amin'ny fokotany io iresaka amin'ny filoha-pokotany ny tolakandro. Akory nefa ny fahagagana fa tsy tratra tao atoerana itsoy ilay sefokotany. Tsy nisy akory ny fampandrenesana mialoha. Ny vaovao dia tsy maintsy alefa satria marary ny mponina ny zava-misy. Ny eto amin'ny MBS dia tsy mialonjafy ary misokatra amin'ireo rehetra te hizarany vaovao. Ary manaraka tsara ny etika sy ny deontolojia
satria dia misy ny fanatonana ireo tompon'andraikitra voatonona, saingy ny mampalahelo dia misy amin'ireo tompon'andraikitra no tsy mety miteny. Ny sasany no ny tahotra, ny hafa no ny fanaparam-pahefana tsotro izao. Mbola vaovao mifandraika amin'izay hatrany amin'izao amiana ara-pahasalamana misy eto amin'ny firenena izao, maro moa ireo fepetra lazaina ary misy ny fanentanana trano izay ataon'ny fitondram-panjakana mba hanajana ny elanelana ray metatra. Zava-misy anefa dia mitakosina trano ireo olom-pirenena ny fanampiana izay hometin'ny fanjakana, ny tosika fameno dia manosika azy ireo hatrany anao ny filaharam-be. Nisy ny fanadihadiana izay nataony ny mpanao gazetiny MBS androany Nomen'Andriamana Misata sy Mathieu Prince mikasika an'izay. Efa tamin'ny alatsinainy Paska, izany hoe ny 13 aprily lasa teo no natao ny fanadihadiana ny mponina ao amin'ny fokontany Nanosypatrana Atsinanana, nanomboka teo ny andriny toy ny fampiantsona izy ireo. Netagetana fotsiny eto an'ity fokontany Atsinanana ity ny ampangabe zao fa nahazo, ny andrefa navana azo, ny ato Atsinanana zao mbola tsisy, efa vita aloha fa elaela miaraka tamin'ireo ampangabe sy Nanosypatrana andrefa. Tenenay hatramin'izao tsy fantatra hoe anisan'le mahazo hoe zay sa anisan'ny tsy mahazo, tsy fantatra mihitsy izany tompoko. Fa rehefa makao fokontany ianao manontany dia tsy mahazo valiteny mahafa-po fa rirariran'ny zareo rapitso, rafakapitso mbola tsy tonga. Nanatina ny fokontany avy hatrany izahay, tsy nalaiky nalaina feo sary moa ity tompon'andraikitra ity. Raha araka ny fanazavany dia tsy miankina amin'ny fanaovana ny lisitra ireo fanampiana na tosika fameno. Nilaza mazava tsara ity fokontany ity fa tokony manatona ny Anosibe angarangarana avokoa ireo tsy voasoratra anaty lisitra. Tonga teny Anosibe angarangarana izahay izany zava-misy, mbola olana hafa ihany koa no ny andro teny. Amin'ilay fandoratana anarana, misy fandoratana anarana ty dia izay ny korosinenak aty. Mafanantenana aloha tsy disy manantena be loatra mbola tsy fantatra miankina ny anjara ihany. Satria misy an'ity tsy hay aloha ty le hoe tena hitombona na hoe ahoana atsofoka fotsiny aloha le dossier ahafantarana an'ilay izy hoe mety tarany anay mba hoe azo zay amin'ity hoe tsy zay ndraiky tsy fizarana vary reny tsy mahazo ninino izany zay. Dia zao ndraiky koa ty fandoratana anarana dia mbola tsy fantatra koa na azo na tsy azo. Fanampiana aloha mbola tsy nahazo hatramin'izao. Alaina ny kara-panondro, alaina ny karine nefa tsy hita izay fanampiana hatramin'izao. Tena mafy be zao ny fiantraikan'ilay izy aty aminay vahoaka madinika satria izay tsy dia manana eto manana firy. Izay zao mivarotra amoron-dalana dia tapakandro ihany zany mivarotra nefa zao lany andro aty. Tsy fantatra mazava hoe iza ny tompon'andraikitra amin'ity fizarana ity. Ny fokontany manilika any amin'ny délégué, ny délégué manilika any amin'ny komity loharano, voatonona ihany koa ny FID. Ny protocole zany ka nan'ilay volalay fameno zany ny protocole dia hoe mila kara-panondro aloha photocopie ny karine fokontany dia ihany zany aloha hatreto dia zay moa zany eto araka ny any manivana dia alefa any amin'ny zareo any amin'ny UNICEF na any amin'ny FID dia zareo indray ihany manivana zay jereny zay tokony azo. Ny sivana aloha zany aloha tsy fantatra hoe ohatrany ahoana satria zay tsy manao an'ilay izy fa mandray anaran'ilay olona fotsiny avy any fokontany zay. Ndeha iverenantsika ny vaovao mahakasika ireo olana sedran'ny sekoly amin'izao fotoana ny amiana ara-pahasalamana eto amin'ny firenena izao. Mahatsiaro tena hosairana avokoa ireo sekoly tsy miankina eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Nisy androany ny fanadihadiana nataon'ny mpanao gazetiny MBS teny Ambohidrapeto iteny. Anisan'ny tatitra sy nanangona ny vaovao mahakasika an'izay Nomen'Andriamana Misata sy Mathieu Prince. Voatohitohy ireo mpampianatra sy mpamolavola ho avin'ny firenena amin'izao sedra mianjady amin'ny malagasy izao. Matsiaro tena tsisy mpiay izy ireo. Izay zany association na directeur eto amin'ny Sapy Ambohidrapeto sy ny manodidina dia manao izao fangatahana sy fitarainana izao. Voalohany angatahanay tompoko ny vacation ho an'ireo mpampianatra mba ho aloha amin'izao andro fahasahirana mpampianatra izao satria izy ireo dia asa efa vitan'ireo mpampianatra kanefa mbola tsy voalovola. Manaraka izany faharoa dia mangataka koa izay mba ho aloha ny subvention ho an'ny mpampianatra eny amin'ny sehatra ekôla tsy miankina. Fahatelo
dia mba mangataka koa zahay tompoko a izay zo zakain'ireo mpampianatra amin'ny privé ireo a amin'izao fahatapahany asa izao ho ao anatin'ny tosika fameno na vatsitsinjo izay zaraina amin'ny olona rehetra. Mbola tsy nahazo valiny mahafapo reto vondrona ao anatin'ny fikambanan'ny sekoly tsy miankiny ireto. Mbola makasika ny olan'ny mponina ihany tsika makasika ny sosialim-bahoaka moa zany fa ho any amin'iny faritra loatra mangoro iny ao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Manoloana ny fepetra amin'ny fikatonan'ireo tsena hatramin'ny 2 ora tolakandro dia tojo fahasahiranana ihany koa ireo mpivarotra ao Ambatondrazaka ao amin'izao fotoana izao. Mitatitra ny vaovao moa ny namanay mpanao gazety any an-toerana Niry Andrenavony. Manomboka amin'ity daty ny 17 ny volana May ity dia tokony ikatona amin'ny 2 ora tolakandro avokoa ny toeram-pivarotana rehetra atao anatin'ny prefektura Ambatondrazaka. Tsy izay velively nefa no hita sy tazana ateny rehetra ateny fa mbola maro tamin'ireo mpivarotra indrindra ny mpivarotra legioma no nivarotra ny entany. Raha nanao ny fanadihadiana izahay dia nomarina izy ireo fa tsy ampy ny fotoana maraina hatramin'ny 2 ora tolakandro ivarotana satria somary atoatoandro vao tonga ny entana amidy. Nomarina izy ireo ihany koa fa manahirana ho amin'ny asa fiveloman'izy ireo izany ikatona amin'ny 2 ora tolakandro izany. Ndeny ho aratsika kely ny fanadihadianay tamin'ny sasatsasany tamin'ireo mpivarotra legioma eto Ambatondrazaka. Angataka aminareo zay mpitondram-patsakana fa raha amin'ireo dia tena tsy voatantsony mihitsy. Zao raha ny tsena tsy siramantary ny tsena zao. Iraiky hoe fodina hoe amin'ny ray izany. Fangataka zay tompoko raha mba mety mba miteza zay alana eto. Zay tompoko ny tenanay farany. Zay zany amin'ilay mivady ny tsena efa tsisy tsena mihitsy zay kanefa le tsena zany mbola midy amin'ny ray. Dia mba mangataka fanjakana zany zay mba mena fanampiana zay satria zay zao maraina volan'olona raha tsy voenjika dia na sakafo hohanina ery tena tsisy mihitsy. Dia mba mangataka fanjakana zany mba hanampy majinga fa tena zany vahoaka majinga ilay faritra Ambatondrazaka mihitsy. Aloha tsisy raha manjary ny tsena ka maika amin'ny ray. Inona ny aty fivelomanay vera zao tsisy ny anina raha hoe hiala amin'ny ray zany. Fa tokony farafaratiny amin'ny enina zay vao miala eto. Satria amin'izay zay mandady ny entana fa le entana amin'izao tsy lany mihitsy raha amin'ny ray dia tsy many ilaina amin'ny maraina zany. Fa amin'ny ray zany zay mbola tsy mihinam-bary zay raha hoe zamba moa dia tsy sakafo hohanina. Lasa mety voatery mihinanam-bolan'olona zay raha ohatra ka miala amin'ny ray. Ny mampafantatra fa efa zary lasa mahazatra ny mponina eto Ambatondrazaka ny tsena ariva, izany hoe ny tsena ariva no manandanja kokoa noho ny tsena maraina ka asa raha izay no mahatonga ireto mpivarotra mitongy tsy manaiky ity fanapana avy eny anivon'ny prefektura izay nivoaka ny 12 May lasa teo ity. Nevadika lafim-baovao hafa isika tranga hafahafa izay tsikaritra tamin'ny omaly alina iny. Maro tamin'ny olom-pirenena tokoa no natsikaritra trangana horohorontany tamin'ny faritra maro teto Madagasikara tamin'ny omaly nanao fanadihadiana sy angom-baovao mikasika an'izay indrindra ny namanay mpanao gazety Noro Fitiavana sy Andry Rakotomalala. Omaly alina tokony tamin'ny 10 minitra no nitranga ilay horohorontany. Naharitra segondra vitsivitsy ny faharetany. 4.9 richter ny maridrefiny. Anisan'ny nandrenesana izany teto Antanandehibe. Tany amin'ny 450 kilometatra miala Antananarivo kosa ny ivony. 20 kilometatra atsinanan'ny Fandriana ary mandidina ny 5 kilometatra avaratra atsinanan'ny Tananandoharina. Tsara ny mampafantatra fa anisan'ny horohorontany mafy indrindra raha mihoatra tamin'ireo efa nisy teto Madagasikara ity nitranga alina ity raha ny fanazavana. Efa mandidina ny 770 eo izay ny horohorontany nitranga teto amintsika tao anatiny 1 volana. Mbola tsy fantatra mazava ny antony ity horohorontany farany ity. Araka ny fanazavany manam-pahaizana, anisan'ny antony ihany koa ny fipoahan'ny volkano. Efa nisy fotoana nahatratra hatrany amin'ny 7 richter ny maridrefy ambony teto amintsika. Fa ny vaovao itsika manakatokatona izao fampalalam-baovao izao dia ny maresaka iraisam-pirenena. Nandefa noty fanamariana ho an'ny OMS ny lehibe ny diplomasia burundais androany momba ny resaka valanaretina coronavirus no tanteriny tao anatin'izany. Noro Fitiavana sy Andry Rakotomalala trany.
manome feptona hatramin'ny rampitso zoma 5 Mey ho anisy olo-tenany OMS ao Burundi Walter Kazadi Mulombo mba hiala ao antoerana ny ministry ny raharaham-bahiny burundais. Persona non grata na olona tsy tonga soa ao Burundi nanomboka androany Jean-Pierre Mulunda mpandrindra lafiny teknika momba ny valanaretina Covid-19. Ruyana Miendi ny andraikitra ny resaka arety mifindra ny profesora Daniel Parzi manampahaizana momba ny biolojia ary nisy olo-tena maritry ny OMS ao Burundi. No ny fanelingelenany avy amin'ny OMS ny fitantanany ity firenena ity ny aretina Covid-19 raha ny fanazavana izao antony izao fanapaha-kevitra izao. Iray volana lasa zao nefa nandeha ny feo fa horoahana ao Burundi ireto mpiasan'ny OMS ireto saingy tsy tanteraka nefa izany. Mikatona amin'izao fotoana ny serana mpiara-manidina ao Burundi asa hoe ahoana ny ataondreo mpiasan'ny OMS ireo hialany ao Burundi fa arafatarany ny 12 Mey. Fa anla Frantsa kosa indray ao anatin'ity vaovao ity dia tsikaritra nanomboka androany fa niakatra indray ny isan'ireo olona matiny tsy mikaretina coronavirus tany antoerana raha tsy ivona moa dia ny 12 Mey lasa teo no nivoaka tao anatin'ny fiboana ny firenena Frantsay. Noro fitiavana sy Andry Rakoto Malala. Ho an'ny andro voalohany ny alany la Frantsa tamin'ny fiboana ratsy ny antotanisany valanaretina coronavirus tao anatiny 420 farany olona 320 no namoy ainy araka nambarany tale general ny fahasalamana Frantsay ny alatsinainy ndraiky 20 Mey. Tamin'ny alahady teo 70 no maty ny aretina Covid-19 tany antoerana tao anatiny 420 antotanisa izay azo lazaina ho ambany hatramin'ny nanomboan'ny valanaretina ny 17 Martsa. Hatramin'ny nanomboan'ny volana Martsa 304 ireo namoy ainy 420 ireo marary mafy. Na dia zany aza efa miaina tsikelikely ny tsindry mahazo ireo mpitsabo. Olona mahery ny 700 no efa afaka niverina tany an-tranony. Nanomboka ny alahady sy ny alatsinainy teo 770 ireo namoy ainy tao amin'ny hôpitaly 520. Amin'izao dingana izao 420 ny olona tafiditra hôpitaly no ny aretina Covid-19. Raha hatramin'ny fiandohan'ny valanaretina kosa 173 427 no afaka nody araka ny antotanisa ofisialy. Amin'izao vanim-potoana fialan'ny la Frantsa tsikelikely amin'ny fiboana izao miantso ny fanajan'ny vahoaka ao antoerana ny fepetra rehetra ny tale general ny fahasalamana Frantsay ohatra ny fanaovana arivava no amafisina fa arety mifindra ny aretina Covid-19. Dia zay maresaka avy any Frantsa zay ihany koa tompoky lasy tomoko vavy no namarana tanteraka indray ny fampalalam-baovany MBS tamin'ity alina ity ankasitrana feno ny safidinao manjoisy tapaka ny MBS na andro na alina ihany koa ankasitrana ihany koa ny teknisianina ny arany sala avy hatrany ao aorianan'izao fotoana irahantsika eto zao dia ny sarimiantsika anomezan'ny MBS fafampoanao ny Bicool zay film karazana film gangster moa izy ity zay lalaovin'ny John Travolta sy Uma Thurman dia ny tenanay mametraka mandrapitafa ho amanaraka indray. Veloma tompoko.